rehefa ny fotoana indray isika ka manasanao nondrika androanao fa ivavaka isika raha izay ndanitro midera sy mankalaza nanao zany mivinahitra anao mangataka anao mino fo sy amelanaka ny zaravilanay tsy valanga tamin'ny sitraponao isaoranay no ny famindrampo sy ny fitiavanao mbola afaka ifandray aminao azavao fiamfanana masina fisainay afahany matakana ny sitraponao araka ny akeny zany ka hitona fanavaozany eo fiainanay any fiarana aminao tononona sy angatana aminanao Jesosy Kristy vavaka amen. Zao no fanambarana ao amin'ny ohabolana toko voalohany andininy fahafolo. Ohabolana toko voalohany andininy fahafolo anaka raha atao amin'ny mpanoty ianao aza manaiky. Ity tontolo ity zany dia araka ny nambara tontolo ratsy ary miaratsy ary miara-mahita mondreny rehefa mitotongana mihitsy. Satria raha mijery ny fanajana ny soatoavina dia efa raha izay. Ka ny soratra masina zany amerina amin'ny laoniny. Ary izay hoe mahasoa. Ary izay famerenana amin'ny laoniny izay dia misy taridalana izay omeny soratra masina mba hahatonga izay ho tanteraka. Dia ovakitsika ny teny ao amin'ny Deutéronomia. Deutéronomia ny toko fahenina andininy fahenina. Ary aoko am-ponao izao teny andidiko anao izao dia ampianaro tsara ny zanakao izany ary resaona mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo. Ny zava-misy zany tsy miseho io eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ny tokantrano. Satria fanabeazana teo tokantrano. Satria amin'izao zany efa tsisy fifampiresahana intsony. Fa inona no fampiresaka dia ny finday, ny fahitalavitra, dia zay zany no fampiresaka. Dia zay no mampatonga ilay toe-javatra ohatran'io. Hoe misy olana. Satria iza no manome ny hafatra. Raha averina zany ilay teny dia averiko vakiana hoe ary aoka ho ao am-ponao izao teny andidiko anao izao. Zany hoe raha vahan'ny fiarahamonina aloha zany hoe ilay hoe mandidy. Io zany tsy zaka ny fiarahamonina amin'izao intsony. Hoe manao didiko fe lehibe. Satria lay fitaizana nomeny fiarahamonina nefa tafapetraka. Dia tsy maintsy toeriny io. Satria ny taridalana izay omeny soratra masina hitarika ny olona analaka ny didin'Andriamanitra dia tsy maintsy ravana sy potehana izay. Satria fivelana sy fitomboana ary fandrosoana ny vokatrizay. Fa ity tontolo ity raha vao zay mba hiaina amina zavatra mikorosofahana. Tsy mirindra. Ary izay mihitsy dia hatonga ny olona tsy hatsapana inona na inona intsony, tsy hatsapa fahafaham-po. Ary tsisy mahita fahafaham-po eo amin'izao fiarahamonina izao. Ny mpikarama dia rehefa azo tonga ny karama dia tonga dia zay tsy zatra tsapana kely azy. Nefa niasa mafy izy. Ary zay indrindra hoe ny olona zany zao na tsary niasa mafy fa mivokatry ny asa mafy ataony tsy misy heviny. Tsy hoe tsy misy heviny mivokatry ny asa mafy ataony fa tsy azahoany an'ilay zavatra omeny fiarahamonina azy. Ary zay ilay miteraka ny olona. Satria rehefa tonga ilay vola dia jerena riny tiako azy tsy azo izy ary tsy mety azo hatramin'izao. Nefa dia tena miasa mafy tanteraka. Ary raha tsy tonga saina amin'izany toe-javatra izany dia vizana sy trotraka. Ary ny olona rehefa vizana sy trotraka dia ny ara-panahy no tsy tafapetraka araka ataonao izy. Dia raha io teny izay mivakiana tamintsika teo io zany. Dia raha miteny izy hoe resao. Tiana ilay iresahany azy eto. Dia izao ilay teny zany dia hoe ampianaro tsara ny zanakao izany ka resao na mipetraka ao an-trano ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo. Zany hoe amin'ny fotoana rehetra misy an'izay hoe tsisy intsony tsy avelan'ity tontolo iainan'ny fotoana intsony isika. Satria efa misy zavatra mahavariana. Dia variana any. Dia izay mampatonga ny hoe tsy mirindra araka ny tokony ho izy intsony ny fiainana ao tokantrano. Nefa ao ny miainga ilay tena fanabeazana. Ao ny tena miainga ilay tena fanabeazana.
de raha ezaka merina zay am'loany arany tsy tafaverina sarotra ka mila fotoana de nefa tratrany maikamaika tiako zao de zao aniko anankiray satria tsy ampiasaina araky ny tokony ho izy lay fotoana fa raha iny mampiasa ny fotoana io a de fantatra lay tena tokony atao de mety fa zao zany a lay zavatra tsy tena izy no atao de anika miara mizaka ny vokatry ny toe-javatra misy sika ankehitriny ny oabolana toko fahatsivandiny faheny ny laoziny kely saina de ho velona ianao de fetatsika eto foana zany fa Kristy no mifeny fisainatsika rehefa noforonona ny Adama de zao nge no teny ao hoe nomeny Adama anarana avokoa ny biby rehetra zany hoe ny anaran'ny biby rehetra zany ainy Adama avokoa anontany io anao raha mahafantatra ny anaran'ny biby firy mba hainao ny anarany ary betsaka mianatra ihany koa fa hainao hoe le zavatra rehetra ampianarina zany hoe lay io atotozy amin'ny forono io ke mahavita zavatra be izy io fa voalohany indrindra efa ndraisantsika teto hoe tsy ampiasaintsika araka ny tokony ampiasaina ny fotoana ary misy fiantraikany ihany koa amin'ny sakafo hohanina satria ty atotoantsika ty a de zavatra telo ny tena ilain'izy io de voalohany ny oxygène io zany le fofona mahavelona rehefa mahazo oxygène zay teny ilaina io de mivelatra sy afaka miasa tsara zay zany tsy ampy ty andrenivohitra de tsy ampy satria ianao rehefa mandeha fiara de mandeha fiara daholo moa ny rehetra de any anaty embouteillage fa jereo tsara lay fofony setroka io setroka avy am'ireo moto indrindra ny scooter tena manimba be de zay efa misimba ny tontolo iainana zany efa tsy ampy tsony ny oxygène ka rehefa tsy ampy ny oxygène tsy mahataka zavatra tsony any de ny ara-panany tena tsy takatra de ihany koa zany ny siramamy de siramamy io zany glucose izy io fa izy io zany a tsy le siramamy azo de vidineny mpivarotra reny fa avy amin'ny sakafo hohaninao ka ny tena ahitana azy betsaka zany de ny voamadinika na ny céréales de rehefa mandeha araka rehefa mihinana an'ireny zany ny olona anankiray de mandeha araka ny tokony ho izy ny fandevonan-kanina de raisiny tsiboliny tsinay a ilay glucose a raisiny de iny zany no ilain'ny retsika selan'ny retsika de indrindra selan'ny atodoha iny fa ny siramamy akoatran'izay a tsy mety aminy de tsy afaka miasa ny tokony ho izy rehefa tsy azo de ny fahatelo a de ny fialan-tsasatra ka le fialan-tsasatra eo a tsy le hoe miala sasatra ara-batana fotsiny fa ara-tsaina satria nresantsika teto betsaka ny zavatra mampitebiteby-tsaina manderan-tsaina sy nrehetrarehetra reny zany a mila ajanona daholo aza mieritreritra problème zay zany ny ilaina de efa tsy manana an'izany tsonga na matory ary mbola ny ady saina ary io ary rehefa mitsahatra miaraka amin'ny tombo amin'le fotoana anankiray izay omeny de ny sabatany mbola ny ady saina sy ny problème no entana de reo telo reo zany rehefa tsy tafapetaka reo de zay no mampatonga ny hoe tsy tafavoaka isika satria lay taova iasan'ny saina sy ny fanahy tsy afaka miasa araka ny tokony ho izy de zay le hoe zavatra hafa ny voaray de lasa le eritreritra le fisainana tsy izy de vizana ara-tsaina de tratran'lay hoe tratran'lay hoe stress moa zany efa mahazaratsika zany fomba fiteny zany fa avy eo am'izay tratran'ny fikorontanany saina de miteraka am'izay zao karazana retina maro samihafa zao de zay mahatonga am'izao fotoana zao nge ianao rehefa mankany amin'ny dokotera de ampanaovy ny fitiliana analizy fa jereo fa negativa foana vany satria tsy aretina biolojika tsony ny tena mitranga am'izao fa lay vokatry ny fikorontanan-tsaina de mikirotana avokoa ny zavatra rehetra ao amin'ny vatanao ka rehefa mikirotana ao a de miseho an'izay aretina de zay indrindra zany hoe ny tontolo misy atsika izany vokatry ny idiran'ny ota sy ny fahotana de mikirotana tsy mandeha araka ny lalàna ara-boajanahary
de rehefa tsy manakalana bojanahary de mazava fa lay taova izay natao hifandraisana mpahary zany a de tsy afaka miasa de any ka any am'le fironana tsy izy le fisainana manimba tadidio zany fa ny olana tsy aiza fa avy amin'ny fomba fisainanao sy ny fijerinao ihany fa raha vita mamerana eo amin'ny laoniny de hitanao fa hay tsy hoe tonga de hainao miatika an'le toejavatra de mivadika tsolana ntsony izy vahaolana zany no nomena fa ny olana hitarika anao amin'ny vahaolana ary de ahita vahaolana tokoa de zay no mampatonga ny hoe Jesosy miteny hoe mankanisa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mafehizaretana fa zany menareo fitsahara ka io fitsaharan'io rehefa ao amin'ny Kristy ianao zany ka fantoko ao fisaina zay mantsy le ilaina hoe mila fifantohana ka ny miaraka amin'ny Kristy io voalohany indrindra aloha mila fifantohana ka voalohany aloha rehefa hifantoka ianao de mila fitoniana aloha fa rehefa tsy tony ianao tsy hifantoka anao vino ary misy exercice atao de tsy inona fa lay fifehezana ny eritreritra mba tsy handeha tsy eritreritra zavatra tsy ampifantoka satria ny fifantohana zany a dia fifehezanao ny eritreritranao ho amin'ny zavatra zay hifantohanao zay fotsiny de any aminao zany le izy fa tsy afaka ivelany mihitsy de le fifehezana ny fisainana hifantoka zay zany le ilana de raha mahavita an'izay exercice anao de hitanao fa me hitanao le vahaolana aika izao ty aika avy amiko any le izy ka raha mahafatra an'izay de misy fanavaozana eo amin'ny fomba fijery a sy eo amin'ny fomba fiainana mihitsy a izany ka rehefa mahazo any fahazavantsaina izay omeny fanahy io zany de mazava ho azy fa hoany amin'ny zavatra mahomby sy mampandroso foana ny fanapa-kevitra zay raisina fa ny tontolo zany de mitarika ho any amin'ny fahasimbanana zay moa tonga hoe be deaibe mandray fanapa-kevitra tsy manimba ka eo zany eo am'le firaisana amin'ny Kristy mihitsy io le fifandraisana amin'ny Kristy izay miasa avy amin'ny alalan'ny fanamasina ka ny asa amin'ny fanamasina voalohany indrindra de zao raha tonga izy de ampiaiky zao tozo amin'ny fahotana tarika ny olona ho amin'ny fibebahana sy aikeloka zany ny asa amin'ny fanahy voalohany indrindra ary io fa tonga avy ny tena fibebahana marina io ny lakilehan'ny fahombiazana satria rehefa tonga fibebahana ny olona anankiray ka miaiky ny elony de anadiony ao amin'ny saina mihitsy ny le dioviny le fironana anota mihitsy no isorony ao satria rehefa manota de tsy tafavoaka ary tsy ahomby satria ny fisainam-pahotana ny fisainana tsy ampahomby ary io raha vao tafiditra amin'ny fiankinan-doha amin'ny zavatra manimba de tsy tafavoaka de zay mahatonga ny hoe ireo sakafo manampy de ilainy zany ilaina hohanina ary reny ny tokony ho sakafo fa izao ny olona zany am'izao de ny sakafo treny atao atsirambina de le atao atsirambina io le tena sakafo ara-boajanahary fa le aingikaingy sakafo sy aingona sy aingitraingitra le lasa reny misakafo be ny olona am'izao a fa lasa le aingitraingitra ary sakafo tsy mahasalama antaniny vola be mihitsy io sakafo mahasalama nefa tsy mandany vola be zany ka de eo zany hoe ity tontolo ity zany miezaka mamitaka ka raha vao tsy mahazo an-tsaina n'izay famitahany zay dia ao anatina tontolo tsy mirindra ka tiany Jesosy ny amerina milaony zavatra rehetra ka raha manankina ny fahatokiana sy ny finonao aminy ianao ary ny fiainao ray manontolo dia zay hoedany satria zao ny teneny hoe fiadanana no avelako anareo tsy tahaka ny fanome zao tontolo zao ao anatina tontolo farany zay tsy zakanao mihitsy no atsapanao zany fiadanana zany ary tonona manao zany vavatsika sotranao Jesosy no ny famindrampos ny fitiavanao no menao teny a ampitoerao anatina izany ka hitondra fifana sy fanavaozana menibelona ny fanahinay afanay midera sy mankalasa tonona sy angatana aminanao Jesosy Kristy vavaka amen